Akory aby, toy misy raha soasoa fampisarako amintsika androany. Zavatra efa tatansaiko foana fa hadiniko le izy fa noho nitsangan-javatra misy taorian'ny fanambarana nataon'ny Papa François de lasa mitamberina ataonsaiko ndray. Zao le izy an. Firifiry moa ny fiangonana izay mideradera fa tena fiangonan'i Jesosy Kristy. No tsy nisalasala fa namparitaka ampahabe maso fa mankatoa ny homosexualité ka manaiky ny fifanambadian'olona mitovy sexe ao am-piangonana. Fa maninona reo ny tsy malaza? Ndany anao manao recherche de ho tsapanao fa efa mirongatra zany eo anivon'ireo fiangonana maro isan-karazany reo. Firy ny pasteur lehilahy no manambady lehilahy fa tsy mahataitra akory. Firy ny pasteur vehivavy no manambady vehivavy fa tsy mahataitra akory. Fa vao ny paparay masina ao Vatican no mikohaka de mikohaka miaraka aminy zao tontolo zao. Vao ny paparay masina ao Vatican no manao hoe antsia de manao antsia miaraka aminy izao tontolo zao. Inona ny antony? Mahagaga fa rehefa ny paparay masina no manao fanambarana amina teboka anankiray de hotrany mahatsapa tena concerné zay ianao zay tsy katolika. Diny io tsara nge, jery io tsara nge, fa tsy ny kristianina tsotra ihany no taitra tamin'ny fanambarana nataon'ny Papa François fa maro ny pasteur zay tsy katolika akory no lasa naneo hevitra, lasa nanao vidéo. Inona ny antony zany? Ry havana, fa nga mbola tsy hainao izany Vicarius Filii Dei zany. Tsy hainao vo fa ny paparay masina de mitondra an'izay titre izay Vicarius Filii Dei. Ndana manao recherche raha tsy hainao ny dikan'izany. Ka raha hainao milaza hoe izay mihintsy ary lay anarana anaprofoana fa diabolika ny Église katolika, diabolika ny Papa François satria izay anarana izay no manaprofo an'ilay marka 666. De malahelo milaza aminao fa raha ny teny alohaky ny vavan'ny demony no mampihontsana an'izao tontolo zao dia mafy izay ny demony a. Nefa kosa raha ny teny alohaky ny vavan'ny Papany François no mampihontsana an'izao tontolo zao, mampihontsana anao zay tsy katolika, mampihontsana ny mpanao gazety anao zay tsy katolika, mampihontsana ny pasteur anao zay tsy katolika, mampihontsana ny fiangonana anao zay tsy katolika. Mafy ny herin'Andriamanitra miasa ao amin'io rangahy lazainareo fa demony io. Tahaka ny Jesosy Kristy tamin'izany, maro ny olona tsy nankatoa azy. Nefa rehefa mampianatra izy ny mahagaga de mihontsana i Jerosalema ray manontolo. Tsy ireo farisianina, tsy ireo mpanora-dalàna zay tsy mankatoa ny mahamesia zany no mihontsana, fa hatsamin'ireo fitondram-panjakana romanina tamin'izany de mihontsana. Nefa mideradera fa izy ireo ny tena mahay soratra masina, i Jesosy Kristy tsy mesia fa mpisandoka. Ohatran'izay koa ny zavatra hita androany a. Nareo efa tsy mankatoa hoe Eglizin'Andriamanitra ny Eglizy katolika. Ka inona ary mbola mahataitra aminareo amin'ny fanambarana taon'ny Vatican? Matoa nareo mihontsana. Misy zavatra ao fa tsy tianareo hoekena fotsiny. Koa ianao tsy mety afa-po fa manao sy mampiely zao interprétation diso tsy misy fandraisana amin'ny zavatra tenen'ny Papa François izao, mba hoentina fotsiny hamotehana ny hasiny Eglizy masina katolika. De tsotra ny hafatrako aminao Matthieu 16:18. Ary zao milaza aminao fa ianao ny biera, zany hoe vato. Eo ambony zany vato zany nandrenako ny Eglizeko, ka ny vavahadin'ny afobe, ka ny vavahadin'ny afobe, ka ny vavahadin'ny afobe tsy haharesy azy. Mazava zay, koa andany ianao raha mbola mazoto, hanaratsy, hanarabrab, hanaparitaka vaovao hors contexte mahakasika ny Eglizy katolika. Fa zao ny fantaro, talohanao de amanketry ny maro tompoko ny olona niezaka nanaprofo fa diabolika io Eglizy katolika io. Amanaly ny maro ny olona nankahala sy nanaratsy an'io ekara io. Fa saingy zao, ireo olona reo efa maty daholo. Fa ny ekara efa 2000 ans zay mbola mijoro soamantsara. Mbola mijoro soamantsara. Koa na hiaiky ianao, na tsy hiaiky ianao, hatreto aloha dia mbola ny zavatra tenen'ny Eglizy katolika no mampihontsana anao. Fa ny fanaratsiana ataonao amin'ny Eglizy katolika mbola tsy mampihontsana akory ny ekara. Tamovina moa zany ny mpitondra fiangonanareo no nanao fanambarana mahakasika ny finoanareo dia ireny misy eveka, ireny misy pretra naneo hevitra sy nanao vidéo mahakasika ny fanambarana nataon'ny mpitondra fiangonanareo. Jamais de la vie, jamais de la vie. Edenaky, aty amiko ny geste hoe za katolika taloha fa niala. Ny asagnananao ny alanao katolika ka ino ny geste avanao amizay?
tout chrétien intelligent et sincère est obligatoirement catholique.